Tena marina mahafafolo izy adeona ambavolo ny lohateny adeona ambavolo zany hoe rehefa misandrahaka be zany no tena tiana holasaina amin'ilay izy misy hirafolo ao anatiny misy ataoko hoe interprétation dia hiravalo Samuela miresaka fitiavana, Samuela miresaka sosial, misy politika ikenany indraindray zay izy amin'ny ankapobeny. Izy io ny ataoko hoe nivoaka tany ivelany izy tamin'ny sabotsy 26 avrily dia avoaka eto an-toerana izy avoaka ofisialy androany zany efa azo jifaina io na eny amin'ny super musique na any ampemusike azo atao koa ny me miantso telefona na messenger fotsiny dia misy manatitra any foana ny izy fa ho an'izay lavidavitra misy ny disponible io amin'ny plateforme légal rehetra maneran-tany zany hoe misy 200 plateforme io misy ny iTunes ny Amazon Music ny Spotify rehetrarehetra afaka mivitanana azy concert de promotion amin'ny fahatelon'ny volana jona ao Antsahamanitra izay ny fampisehoana sady tokana angamba ny amin'ny tena lohatenin'ilay vokatra satria misy contexte ray hafahafa zay eto Madagasikara ho an'ny olona ny ambanivohitra ny tena meno mozika amintsika miresaka izao profon'izany reny radio carte sinina reny ary tena manana karazana répertoire mivelatra be mihitsy zareo tany amin'izay fomba fijery zay no nijerenay anazy satria karazana zaridainana Samuela ihany le ty vokatra ty zany dia hoe izay hoe aloha raha ny sady le revy zany ezahana mihitsy hoe miainga avy amin'le revy avy any ambanivohitra na moderna be ala le lokony aty ivelany. Nanahoana ny dingana nanaovana an'ilay album? Dingana nanaovana an'ilay album namorona azy aloha Samuela ataoko hoe teo amin'ny telo volana teo tany amin'ny volana jolay tamin'ny herintaona dia hatrany amin'ny volana oktobra tany hoany avy eo niditra résidence tany Antsirabe tao amin'ny Royal Palace moa zany tena marina ny volana janoary tamin'ity 20 arivo ty nijanona tao 3 herinandro nanao ny arrangement sy ny ohatr'izay avy eo niraispeton be mozika izy 2 herinandro dia avy eo mixena tany États-Unis izy dia avy eo natao masterine tany La France dia tany La France ihany koa zany nanaovana ny publication mazava ho azy.